Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Men'Andriamanitra tombonandro mpavelomana indray ka afaka miara-miombona amin'izao fotoana izao. Ka dia ho aminareo anie ny fiadanana ary ho amiko koa anomboka indray ny asa tsikitsiky amin'ny herinandro ity ka matsiaro indrindra fa zava-dehibe loatra ny ombona antsika amin'Andriamanitra. Dia ny fanatrehan'Andriamanitra antsika ny fitantanany antsika ary izany no irintsika amin'izao andro anio izao. Mba ho herinandro ombona antsika miaraka amin'ny Jesosy indray ny herinandro iasantsika ka ho mendrika indrindra ho amin'ny fanompona sy ny fideranan'Andriamanitra izany. Manasa anao ary havana hiara-iombona amin'ny mofinaina izay atolorantsika ho vatsim-panahy antsika makivaky indray izao herinandro izao ary indrindra hiara-iombona amin'ny fideranan'Andriamanitra arak'izay iombona antsika amin'ny mpanao salama. Iombam-bavaka ary tsika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, indreto izahay miantso izany anaranao izany, midera mankalaza ary manome voninahitra anao fa mety indrindra sy tokony ataonay izany fa Andriamanitra marina sy Andriamanitra tompo ary Andriamanitra mpamonjy anay ianao. Mandrenesa ny vavakay tompo fa feno fisaorana sy fiderana izay ary ny vavanay ny miara-miombona ho amin'izao fankalazana sy fideranan'Andriamanitra izao. Ny rinay dia mba hitombonay tokoa amin'izany fiainam-pankalazana anao Andriamanitra izany. Ka via mandrenesa ny vavakay tompo dia miainoanay mba ho anao Andriamanitra ery ihany ny voninahitra dia mitenena aminay ary araka ny fombanao tompo dia misaotra indrindra Jesosy. Amen. Iombona aritsika ry havana ho amin'ny fiainona ny famakina ny tenin'Andriamanitra izao. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika anio dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Salamo 119 ny 1 ka hatramin'ny 10. Halleluia. Hideran Jehovah amin'ny foky rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihan'izay rehetra mankasitraka azy. Masina madera sy sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maritra mandrakizay. Manao izay atserovana ny fahagagana nataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny anina izay matahotra azy. Tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny hery ny asany nasehony tamin'ny olona, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Matoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay dorira eny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany, ny fatahorana an Jehovah ny fiandoham-pahendrena. Fahalalana tsara no anahana an'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Ray masino, manamasihana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Koa ho aminareo anie ry havana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny Salamo 119 dia tsara ihany no mampafantatra antsika fa manana izay efa ihany amin'ny Salamo hafa izy. Miaraka andihany iray moa ny Salamo 119, 220, 320. Atomboka amin'ny teny hoe Halleluia izany Salamo izany izay midika hoe midera an Jehovah. Arak'izay dia Salamo abdi izany ny roa voalohany ary dia mitomboka amin'ireo abdi hebreo izany
dia izay moa misy antony lehibe fa na ny fitrandrahana izany salamo izany aza dia manamora izany indrindra ny mahasalamo ampity azy zany. Izay hita ry havana dia na ny firafitra izany salamo izany no hevitra banjininy dia mampitodika atsika hoe natao hodiraina ny Andriamanitra ary ahitantsika eto amin'ity salamo faha 120 ity sy ny 12 dia samy ahitana milaza ny momba an'Andriamanitra izy kanefa koa dia mitarika indrindra koa izay mba hanjara toeran'ny vahoakan'Andriamanitra mahalala ny momba an'Andriamanitra ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra marina. Ka ny fanompoana an'Andriamanitra lazainy eto dia hoe natao hodiraina Andriamanitra. Ny lohahevitra izay banjintsika amin'ity volanyity moa hoe ilay Andriamanitra dia maneho ny maizy azy Andriamanitra araka ny mahatompo azy zany dia tokony ho fantatsika tsara ry havana fa natao hodiraina io Andriamanitra io. Izany no maizy azy an'Andriamanitra, tsy azo adinomy izany fa ho tsiarovantsika mandrakariva ary tena hoe mahatokony anana fiainam-piderahana isika isan'andro isan'andro fa izany no asa fanompoana izay tokony ho tanterahantsika. Noho izany dia ny voalohany indrindra ho jerentsika aloha dia hoe manahoana moa ny anehoana izany hoe fiainam-piderahana izay ananantsika mino izany. Ny faharoa dia jerintsika hoe fa manahoana ny asan'Andriamanitra izay mahatonga antsika hidera azy, manahoana ny toetra an'Andriamanitra izay mahatonga antsika hidera azy, ary manahoana ny asa mpamonjena izay nataon'Andriamanitra ao antsika tao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Voalohany ary dia ny fiainam-piderahana izay tokony ananantsika mino azy. Ny andininy voalohany sy ny 10 no ahitantsika izany ary havana. Ny voalohany indrindra dia izao hoe mideran'Andriamanitra tsika amin'ny fotsika rehetra. Ny fo dia ilazaina ilay toetra anatsany milaza fa tena ho fiainan'ny olona mino mihitsy ary ho latsaka anaty fa tsy eo molotra ihany. Tena vokatra ny fo. Izany ny hiderahana zany Andriamanitra izany. Ary tsy izay ihany fa na ny toerana izay atokana indrindra hideran'Andriamanitra aza dia ny mpanao salamo eto amin'ity andininy ity dia milaza hoe ao amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Ny marina zany dia fivorian'ny mino tahaka ny ataontsika ety anatin'ny fiangonana. Fiangonan-dehibe dia amin'ny fotoana rehetra lehibe izay atokantsika fiangonana dia mideran'Andriamanitra tsika. Ny sakalahaditsika, ny andavanandrom-piainantsika dia atokantsika hiderahana zany Andriamanitra izany ry havana. Ny lazaina koa ery amin'ny andininy 10 dia anehoana indrindra ny fahatahorana an'Andriamanitra no mahatonga antsika koa hivavaka amin'izany hideran'Andriamanitra izany. Ary izany tena hoe fiandoham-pahendrenana antsika. Tena ary amafisiny koa amin'ny andininy 12 tapany 12 amin'ity 10 ity fa fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoa azy. Ka ny fidenan'Andriamanitra zany dia tena anehoana indrindra fa matahotra an'Andriamanitra tsika ka dia fahendrena lehibe ho antsika ny mideran'Andriamanitra. Ary indrindra ilay fahalalana izay ao anatintsika dia fahalalana tsara, miorina tsara ary dia eken'Andriamanitra fa ho fiainam-pakatoavantsika an'Andriamanitra no mahatonga antsika hidera izany Andriamanitra izany. Tsy imbako totoa ny fiderana an'Andriamanitra fa sady vokatry ny fo nambara teo no mendrika indrindra amin'ny fo sy ny fanahy izay ananantsika. Tsy mivavaka am-panahy fotsiny tsika fa mivavaka an-tsaina koa ka mametraka mazava tsara fa lehibe ny Andriamanitra ka mendrika ho deraina. Ary dia mbara fa maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Izany hoe tsy zavatra mety ho tapitra, mety ho vita
ny fideran'Andriamanitra. Fa amin'ny androm-pahavelomana isika dia ny androm-pahavelomantsika dia Andriamanitra midera sy mankalaza azy tsika. Fa rehefa tonga koa ny fotoana izay ialantsika teny ivon'izao tontolo izao mankany amin'Andriamanitra tsika dia fiainan-danitra koa ny fiderana an'Andriamanitra. Tena atao izany ka dia maharitra mandrakizay izany fiderana an'Andriamanitra izany. Fa anazanantsika ry havana dia mba aizantsika midera an'Andriamanitra. Ny mpanao salamo koa mantsy raha miresaka eto dia izao hoe tsy ao an-trano ihany ny ideran'Andriamanitra fa tena hoe any amin'ny fiangonana. Fiangonana izay ivoren'ny mino dia manana anjara toeranao ny fiderana an'Andriamanitra. Kanefa koa dia tokony ho fantatsika fa ao an-trano indrindra koa fa tsy any am-piangonana ihany no iderana an'Andriamanitra. Isan'andro tsika dia ao an-trano dia mendrika indrindra midera an'Andriamanitra. Ary tsy ao an-trano ihany koa nefany fa na aiza ny angonany rona telo amin'ny anaran'ny Tompo dia fovoana izy dia mendrika koa midera an'Andriamanitra. Ary na ianao rery aza ry havana dia eo mibavako mandrakariva hoy ny mpanao salamo ny fiderana an'Andriamanitra. Salamo 430 zany izay mahatonga antsika hoe fiainantsika rehetra dia ho fiderana an'Andriamanitra ary hananjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika izany. Fa ny faharoa ry havana dia hoe fa inona moa ny asan'Andriamanitra izay hiderantsika azy? Raha ny mpanao salamo dia mitanisa izany izy dia indenge hojerentsika vetivety hoe inona ny asan'Andriamanitra. Io mantsy miverimberina ry havana izany asan'Andriamanitra izany ambarany eo amin'ny 2 hoe lehibe ny asan'i Jehova ka dinihany izay rehetra mankasitraka azy. Eo amin'ny 5 manaraka izay ilazana izany koa dia amin'ny 9 ny herin'ny asany asehony tamin'ny olona. Ny herin'ny asany dia asehony eo amin'ny olona. Eo amin'ny 7 dia manambara koa izy hoe 7 ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana matoky avokoa ny didiny rehetra. Ary eo amin'ny 7 dia manatitra fanavotana ho an'ny olona izy efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy masina sy matahotra ny anarany. Zany dia maneho izany asan'Andriamanitra izay ataony eo amin'ny olona izany ary dia aseho mihitsy fa lehibe ny asan'Andriamanitra dia toy ny filazany fa ny fikarakaran'Andriamanitra ny fiahiana ny ara-nofo ny olombelona ary ny fiahiana ny ara-panahin'ny olombelona dia samy voalaza amin'izany asan'Andriamanitra izany avokoa. Eo amin'ny 5 dia lazainy eo fa nomeny hanina izay matahotra azy ary tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Zany le Andriamanitra izay tena mamelona ny olona mikarakara ny olona na ny vatany fiainany ara-nofo rehetra ary indrindra koa mikarakara izany hoe fiainana ara-panahy ny olona izany. Fa manao koa ny toetra n'Andriamanitra ry havana izay mahatonga antsika hidera izany Andriamanitra izany. Raha jerevana dia voatanisany mazava tsara izany amin'ny 7 hoe ary ny fahamarinany maritra mandrakizay marin'Andriamanitra ry havana ka ny asany rehetra dia miseho amin'izany fahamarinana izany. Dia lazainy koa eo amin'ny 4 fa manao izay atserovana ny fahagagana ataony izy dia miantra sy mamindra fo Jehova. Andriamanitra miantra fitiavana an'izy zany maneho ny fitiavana izany Andriamanitra miantra izany. Andriamanitra mamindra fo dia alalantsika fa izany famindram-pon'Andriamanitra izany dia mamela antsika izy hitodika amin'ny fanatotana azy. Tsy hoe fotoana vetivety izany fa tena maharitra mihitsy Andriamanitra. Asehony amin'ny fialan-nenina, amin'ny fiantsoana, amin'ny fanambatambazana antsika, amin'ny fanondroana ny lalana izay ataontsika, ao amin'ny famelan-keloka, ao amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana antsika ary ao amin'ny falimbavaka izay omeny
dia fanehoana zany hoe Andriamanitra miantra sy mamindrafoa amintsika izany io Andriamanitra io. Raha eo amin'ny andininy fafito ry havana dia ambarana eo mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Andriamanitra mahatoky dia milaza ny fahamarinan'Andriamanitra zany sy ny fitsarany arak'izany andininy fafito zany. Fa mahatoky Andriamanitra ka ny zavatra ataony amintsika dia maneho zany fahamarinan'Andriamanitra zany. Maneho zany fahamarinan'Andriamanitra zany. Ary eo amin'ny andininy fa 7 mody ilazany hoe io Andriamanitra io dia manorina ny fanekeny mandrakizay, masina sy matahotra ny anarany. Tena toetra n'Andriamanitra no manatanteraka ny fanekem-pihavanana amintsika ary dia tena hanehoan'Andriamanitra ny maizy azy zany. Mampahatsiaro antsika ny amin'ny Jesosy Kristy mantsy zany ry havana. Fa nanomezan'Andriamanitra antsika ny Jesosy Kristy, ilay Jaona 4:1-12 milaza amintsika fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, dia milaza fa manorina fanekena eo amin'ny olon'Andriamanitra ka masina sy matahotra izy ary dia Andriamanitra te hamonjy ny olona zany dia ny tanterahan'Andriamanitra. Ry havana ka atahoana moa tsy hisaotra sy derin'Andriamanitra no zany asany sy toetran'Andriamanitra izay sehony amintsika isan'andro zany. Andre tsy miova ne izy fa Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Fa mbola izany hatrany io asan'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra asehony amintsika isan'andro io. Fa tsara ihany koa tsika ry havana raha mijery hoe fa inona moa ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'ny Jesosy Kristy ry havana. Tena izay mihitsy ny planin'Andriamanitra nanomezany an'i Jesosy hamonjy antsika izy. Ka dia mendrika indrindra ny mahatsiaro amin'ireo vanim-potoana lehibe izay iainantsika eo amin'ny fiangonana ka tena hoe mahatonga antsika hideran'Andriamanitra ry havana. Ao ry havana ny Krismasy, atserovantsika ny Jesosy teraka, tsy aniversera io fa ny tena foto-javatra dia izao hoe tsy ho adinoinao kosa fa manana Jesosy tsika teraka tany an-tanomby tena Andriamanitra io tena mpamonjy io. Ao ry havana ny nisehoan'i Jesosy amin'ny andron'ny Epifania dia Andriamanitra izay maneho ny tenany amintsika mandritra ny ireny aladin'ny Epifania ireny izay halalantsika indrindra fa ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tsarovana amin'izany. Ao ry havana ny karemy, tsy hoe lamantsika izao dia hiditra amin'ny karemy. Dia mahalala tsika izay rehetra niaretan'i Jesosy mba hanatanterahana ny famonjenantsika izay hiampitantsika amin'ny Pasika izay nanatanterahani Jesosy ny asa-pamonjena ka nanomboana azy teo ambony hazo fijaliana sy ny nahafatesany. Izany ny Pasika ho antsika ry havana. Ary ao indrindra nitsangana ny Jesosy tamin'ny maty ka nanehoany fa efa nitondra ny fahotantsika sy ny helotsika rehetra izy ary nitsangana izy manambara fa velona ny Andriamanitra izay ivavahantsika ka dia mivavaka amin'Andriamanitra velontsika izay efa manjaka sy mitoetra ao amin'Andriamanitra rainy ry havana. Dia tsaroantsika koa ny andro Pentekoste dia nanomezan'Andriamanitra ho antsika ny fanahy masina dia ilay fanahy mahery fanampanantenaina azo herintsika manavao ny endriky ny tany rehetra izay ilay fiainam-baovao izay tena mbola iainantsika mandrakakehtriny amin'ny asan'ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina koa izay tsy adinoinao dia mahatonga anao hino an'i Jesosy zany. Tena asan'ny fanahy masina amin'ny olona zany ary izany no angatantsika mba hahatonga antsika hino izany lalam-pamonjena nataon'i Jesosy zany. Akory havana ny sakramenta izay baiko sy didiny men'i Jesosy izao natao ho fahatserovana. Sakramentan'ny batisa, sakramentan'ny fanasan'ny tombo izay mitarika antsika indrindra hatsiaro an'i Jesosy ka hidera sy hanome voninahitra azy. Ary dia ao koa ny jobily isan-karazany izay atao izay tena hoe fanomezana sy fideranan'Andriamanitra taom-panafahana ho an'ny olona mino dia hiverenana sy hatserovana indrindra ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy ho antsika izany ka dia
tena atao amin'ny fiderana sy ny fiderana sy ny fankalazana izany Andriamanitra izany. Tsy ho adintsika koa ireo taom-pankalazana samihafa izay esorina an'Andriamanitra, fa tanterahantsika tokoa ary mampatsiaro antsika hoe fa ny tanan'i Jehovah tsy fohy tsy lava, dia izany no hitantanany fiainantsika, hananantsika an'ireny taom-pankalazana samihafa ireny izay atsiarovantsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao azy natoy izao antsika ao amin'ny fiangonana. Dia tsy ho adintsika koa ry havana ireo fanompona izay ataontsika amin'ny endrika samihafa, satria samy natsoin'Andriamanitra itsika tsirairay avy hoe tsy fanompona iray akory no natao, fa fanompona ny zarazaraina samihafa noho ny fanomezam-pahasoavana samihafa izay nomeny ho antsika, ka dia tanterahantsika amin'ny fifaliana izany. Ny isan-kalahady moa amin'ny andavanandrom-piainantsika dia tsy ny fa andron'ny tompo andron'ny tompo izany andavanandrom-piainantsika izany, ka atsiarovantsika an'i Jesosy Kristy tompo. Dia mitombo tokoa ny asa mahery amintsika ry havana, ka dia ho tonga fiainam-pideran'Andriamanitra ny androm-piainantsika rehetra. Jereo ny asany, jereo ny toetrany, fa maneho izany fa Andriamanitra tokoa izy fa tsy olona, dia nataontsika hivavahana izany Andriamanitra izany. Tompo ary ny asa amintsika ho ankasitran'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra tsirairay avy, fa ho feno ny fideran'Andriamanitra koa isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany eneny voninahitra. Amen. Iombona mivavaka tsika ry havana. Avy Andriamanitra Rainay izay any an-danitra, miombona izahay, mankalaza sy midera ary manome voninahitra anao. Jerevo amin'ny famindramponao ny fitiavanay tompo, fa lehibe dia lehibe tokoa, ary dia mahatonga anay hanaiky epabe maso fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao irery ihany. Ka dia raisy mba ho anao tompo ny fotoana rehetra izay tanterahanay, ho mendrika ny voninahitrao Andriamanitra izany, ary dia mba ho ankasitranao, ary dia tsy ho anay ihany moa, fa ho an'ireto fiangonana nomenao, ho an'ny ankohonanay, dia mba ho mendrika sy ankasitranao ny fiainam-panompona sy fiderana izay tanterahanay olona mino tompo. Dia misaotra indrindra tompo, dia mivavaka izahay ho an'ny fiangonana tsirairay avy ary ko ho an'ny zanakam-pelezana, mba hitombony izy ireo amin'izany fiainam-piderananao Andriamanitra izany, ka hananany fahalalana ary iandoha eo amin'ny ny fahendrenao. Mivavaka koa izahay ho an'izay rehetra ny aram-boina samihafa tompo, misy eneny marary dia misy ny sahirana misy indrindra koa ny manam-pahoriana, dia atolotra eo am-pelantananao izany rehetrarehetra izany fa ianao rery no afaka anatanteraka indrindra ny famonjena sy ny fampaherezana ireny mpanomponao samihafa ireny. Dia mivavaka izay ho an'ny fiangonanao izay tsy afa-fantenanao Jesosy Kristy eto an-tany, indreo tompo apetraka eo am-pelantananao mba ho mendrika sy ankasitranao ny fiainam-panompona izay ataon'izy ireny, ka ho fiangonana velona ny fiangonanao, masina tsy aloloha-paritona na faratsiana, ka dia hitombo hatrany kosa ny mba hindainy izany fanjakanao izany tompo ka dia hisorana ianao be dia be izany. Dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainam-pirenenay, hanehoanao ny hery sy ny fahefanao koa izany, andrava sy androdana ianao izay tsy namboleny tananao tompo, dia ho fiangonana ary ho firenena voafidy sy masina eo anatrehanao ity Madagasikara ity. Dia ho tanterahana ary ny synodina lehibe any Manakara, dia ianao no omba izany fikarakarana amin'ny enti-manana rehetra, dia mba ho tanteraka sy ho lavorary izany ary dia mba ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany. Dia misaotra indrindra tompo noho izao fiambonana masina teto anatrehanao izao mamaliny vavakay ary mahay manao mihoatra noho izay tsy nangatanay ianao dia mba ho tanterahanao aminay rehetra izany. Sitraka iary ny manakambana ny vavakay
ka iombon'izay anonona ilay vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinane ny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay an'io izay anina zaza ho anay ary mamelany eloko ahy tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ka dia ho aminareo anery havako ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fiadanana ny ho an'ny rahalahy sy ny fitiavana ambany finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika dia mandehana ary manompo ny tompo amin'ny fifaliana aza matahotra mombanao izy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.